stop, stop, God. What am I thinking? Look at that, sana kasikara. Tinarevya post control. Tiku bele makeup ko. Fauna fight tanareo anazy. Pause aloha. Pause kely indray. Tsy ratsy a. Zay ihany. Fa tonga sao daholo zanakasikara, ny resantsika androany dia hoe masiso ilay lalanjaza, lasa masiso be rehefa milely zay. Be dia be ny antony. Dia ho azavaiko amin'ny antsipireny izy androany fa nareo zany dia mila mijery ilay vidéo hatramin'ny farany voalohany dia milely amin'ny lavabody. Mbola very koa ny foana fa ho an'ny tovovavy malagasy raha mbola tsy niteraka indria dia tsy mahazo milely any amin'ny lavabody any satria manjary simba ny tranonjazandria avy eo. Raha ohatra indrika te hilely amin'ny lavabody dia avoaka daholo aloha zazakely miteraka ianareo roa. Rehefa avy miteraka ianareo roa ka tsy meritritra niteraka intsony dia afaka milely amin'ny lavabody amin'izay avy eo. Ho an'ny lehilahy ihany koa aza manararaotra lisany. Nisy publication tany aloha tany hoe ny any amin'ny tany arabo lavabody ny ampiasaina aloha satria tsy na mbola tsy hamaky vody izy dia ahoana ireny. Dia tadidio tsara fa ianao tsy arabo ianao. Simba mahatsara fiarahanao tao fa tsy tsara ilay mampitany fiainanao, mampitany hafa, manana maha izy anao ianao dia maha izy anao atao fa aza mampitany fiainanao amin'ny hafa. Izay aloha olana voalohany. Olana manaraka dia ohatra misy kapoty, adino ilay kapoty tany anaty tranonjaza dia indrisy nahalala hoe adino ilay lehilahy koa tsy nanana eritreritra hoe fanakaiza ilay kapoty io ara sao dia latsaka tamin'ny tany, nanaly ramose avy eo dia hoe tsy hita ilay kapoty dia fieritreretan-dramose hoe mety latsaka tamin'ny tany nefa ny tena loza adino anaty lalanjaza. Dia ho an'ny lisany koa aza mba adino aza manao fiainana le manao ohatran'izay za fa raha ohatra ka sendra adino ilay izy dia afaka esorina aingana ilay izy avy eo satria manjary simba ilay vehivavy. Ilay izy inge tsy fantatro ny hoe madama koa tsy malala fa ao aoriana any lasa marary avy eo madama dia ilay potika kapoty ilay singa iny manimba ny tranonjaza. Manaraka ihany koa raha ohatra ka manao an'ilay rehefa tonga fotoana dia mampiasa ilay tsy taly ihany ampiasaina fa le tampon ireny. Dia hitanareo ilay tampon? Ilay tampon mantsy atsofoka makary anatin'ny lalanjaza ilay izy. Indraindray koa sendra misy singa mety adino amin'iny ohatra hoe maimaika ndry kalapiso kely dia voatarika ndry maimaika be ilay izy dia mety misy singa avy amin'iny tampon iny manimba ny tranonjaza. Dia avy eo rehefa milely lasa maimbo ilay izy. Ka tsy maintsy makany amin'ny dokotera diovina aingana ilay izy. Ina ihany koa mety olana manaraka. Indraindray ohatra vidy ilay karazana kilalao ireny isika dia ilay kilalao mety sendra adino any anaty lalanjaza any dia mba eritreretina tsara izany ilay izy rehefa avy ampiasaina mba fantarina hoe mbola sao dia hoe aiza ilay izy sao dia tsy latsaka ilay izy fa mety mbola hoe adino tampoka any dia mila mandinika tsara izany aloha satria indraindray sendra mbola adino any izy dia miteraka aretina avy eo. Ny lokon'ny fadim-bolana ihany koa raha ny tokony ho izy jereo tsara rehefa tonga fotoantsika ny voalohany dia lasa maintimainty aloha. Rehefa indray andro voalohany lasa maintimainty tsy misy olana iny. Dia rehefa ho tapitra ihany koa dia lasa maintimainty tsy misy olana izy. Fa raha ohatra fadim-bolantsika ka raha ohatra hoe miloko mavomavo na miloko maitsomaitso na miloko mavokely na miloko loranjy mitovy volomboasary dia mila tsy maintsy makany amin'ny dokotera aingana satria misy tsy mazava ao anatintsika ao anatinao ao. Ho alaiko sary ange ilay izy anao sarina lalanjaza ako izany ilay be tranonjaza iny aloha tsy fidirany tranonjaza dia eto ilay antsoina hoe pelvix dia ity ato no miditra ny latakela dia ato anatin'ilay ato amin'ny lalanjaza ato amin'ny lalanjaza ato eo no misy ilay karazana bakteria, karazana bibikely be dia be mandehandeha ilay mikraoba izany avy amin'ilay izy. Ho an'ny vehivavy aloha ny atoroko indrindra mbola virjin dia aza manao ilay tampon ireny fa indraindray mantsy sendra rovitra ilay hymen ao anatin'ny tranonjazandria fa aleo mba manao ilay taliandry izany hoe izay tiandry ihany dia hitandry ohatran'izao izany paozy ilay mampasiso ny tranonjazandria raha ohatra ka hoe misy raha ohatra ka hoe sendra raha hoe sendra izay
mbola averiko ihany fa ilay lavaboty aza atao raha ohatra ka hoe mbola afaka hifily. Lehilahy samy lehilahy, iny ny mampiavaka lehilahy samy lehilahy, tsy misy lalan-jaza dia tsy maninona fa ilay sendra adiny tampoka, tafiditra tampoka ato anaty lalan-jaza ilay lataka, dia nefa mbola lataka feno taibe tary anatin'ny lavaboty dia potika avy eo ny tranon-jaza. Izy inge tsy fantatra eo fa mety afaka 2 volana 3 volana herintaona ho any izay vao mitranga izay ny aretina, dia inona avy eo natao efa tara loatra. Ka mba hisoroana izay zavatra izay dia mbola averiko foana fa mila mitandrina indrindra. Dia indraindray koa ohatra hoe manao an'ilay hitanareo ilay savony ampiasaina izany mba tsy rehefa manasa foro dia ilay savony ampiasaina mba tsy kosikosehana be hoe masiso ilay izy dia forifiretana be ilay izy fa mba eto ivelany fotsiny atao, tsy atao mihosotra savony be ihany koa, tsy dia ilaina ilay izy satria ao anatin'ny lalan-jaza efa misy fitaovana manadio ny tranon-jaza. Na izany na izany ary mila misasa indrindra maraina andeha hivoaka na amin'ny hariva alohan'ny hatory. Ny tena ratsy ankery-zareo rehefa hoe tsy voatsabo ilay izy na sendra marary foana ilay izay masiso izay, ohatra hatrany mamiadana eo indry, izay ny tena ratsy. Rehefa milelo izao ohatra lasa mandeha rà, dia indrindra ohatra lasa virjiny indray za fa mandeha rà, dia ny indrindra be indrindra iny rà mivoaka iny efa ho mamiadana, izay no mety atahorana. Izany izany tonga dia mandeha makany amin'ny dokotera aingana rehefa hita hoe tsy metimety ilay vatana. Indraindray koa ramose matanjaka loatra koa izy dia efa eo izao indray efa masiso dia avy eo adona mafy be ery amin'ny farany ery, voadona mafy be koa ilay cervix ery amin'ny farany ery, dia lasa miha marary ilay izy, dia voakasokasoka eo dia farany lasa mandeha rà. Mbola averiko ihany fa ho an'ny lehilahy ilisany zavatra trevatreva be fa resao foana ilay madama miaraka amin'ny lehilahy dia fantatra lehilahy hoe inona ny zavatra mety aminazy. Dia izay, mino fa mazava ny tsirairay ary ho an'ny lehilahy ihany koa tadio tsara fa ifampirafesan'isany lava vehivavy io dia anisany singa mamotika ny vehivavy. Raha ohatra izao ianareo roa ka samy tratra ny angatra avy any ambadika tany dia anisany koa iny mamotika ilay tranon-jazan'ny vehivavy. Dia rehefa samy marary aloha dia mila mitsabo tena aingana fa aza miandry ela be. Dia izay, mankasitraka tompoko.